inona no zatao mba halavitra antsika amin'ny fandresena sy ny fahombiazana? Aiza no ahafahan'izy ireo manafina antsika any amin'ny efitra maisina indrindra sy ny toerana avo indrindra ve? Tsy maninona na aiza na aiza ka tsao mivahaolana aingana mba hitondra fanovanana liana amin'ny fiainanao. Andao hiaraka idiran'Andriamanitra eny amin'ny Christ Embassy Impact Center ankasina 67 hectares eo amin'ny rond-point amin'ny lalam-baovao ivilany amin'ny Kanjamaki Androtapelaka. Na antsoiny larina 34 41 122 89 32 74 856 61 34 81 692 62. Christ Embassy meolanja ny fiainanao. Androany alarobia fatelobroapolo febroary roapolo sy arivo sotran'Andriamanitra lehibe no amin'ny fafana izay nahafanay miravavy izarantsika indrindra episody fahamarinana. Ny loha-hevitra izay nataon'ny mpanompon'Andriamanitra eto teny hoe Masai manompo ny tompo ka aza matahotra. Koretiana voalohany 5:12 ka hatramin'ny 5:10 milaza manao hoe koa amin'izany raha lamalalako dia miorena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Amen. I mpanompon'Andriamanitra dia manazava manao hoe ao amin'ny Daniela 9:7 Baiboly dia mampiseho amintsika ny olona nitsangana hanohitra ny Daniela, olona tsy manatsiny, ny mpanapaka rehetra amin'ny fanjakana, ny gouvernoura sy ny mpanapaka, ny mpanolotsaina ary ny kapiteny. Ny iray tetika moka didy hanameloka ny Daniela tamin'ny fifikirany tamin'Andriamanitra izy ireo. I Daniela anisan'ireo mpitantana dia nahafantatra momba ilay fikomiana mahatsiravina ary neto nivavaka hoe tompo aza velanao sony ny didy ny mpanjaka, aza velany atateraka ny fikasany. Milaza nefa ny Baiboly fa nanao sony ny soratra sy ny didy Darius mpanjaka. Daniela 9:7 milaza izany. Izao no zavatra niavaka rehefa reny Daniela fa navoaka ilay didy dia laza ny Baiboly fa nody izy tao amin'ny efitrano ambony riana iray izay nahitana azy ary tahaka ny fanaony hatramin'izay dia nandohalika teo ambaravarakely mivoy izy ary nivavaka inteny tamin'Andriamanitra isan'andro. Daniela 9:10 tena manainga ny fanahy izany tsy nanafina ny fahafoizan'ny tenany tamin'ny tompo izy na ny ozona tamin'ny fahatokiny sy ny nandorany tenany amin'ny mivavaka. Noho izany dia nosamborony izy ary natsiky tao andavaky ny liona. Ahoana ny nandaozan'Andriamanitra ny Daniela na dia teo aza ny vavaka nataony sy ny fahatokina tsy mitsahatra mety misy manontany tsy mandao na mahafoy antsika mihitsy ny tompo tsarovy mandrakarivo izany na inona toe-javatra mitrango eo amin'ny fiainanao. Nafana tamin'ny fomba mahagaga teo amin'ny avany teo ambavany liona i Daniela. Fakio Daniela 10 miaraka amin'ny zavatra niainany Daniela dia nanomona fijoroana vavobelona mandrakizay Andriamanitra. Eritrereto fa anjatony taona maro izao no lasa ary mbola mahazo aingam-panahy avy amin'ny fahatokinany Daniela tamin'Andriamanitra sy ny fahafahana mahery vaika nataony tao andavaky ny liona isika. Noho izany tsy maninona ny fanamby manohitra ny finoanao ny omana andresy mandrakariva. Amen. Angamba ao amin'ny tanànanao na ny firenenao dia misy lalàna mahery vaika manohitra amin'ny fiangonana aza taitra aza vela ho tonga ao an-tsainao ny tahotra mahereza hatrany aoka ianao hijoro tsara mahereza amin'ny filazantsara tsy misy na iza vondrona gouvernement ny andrim-panjakana afaka manohitra amin'ny fiangonana ka andresy. Manaprofy izany ny tantara nasehon'i Jesosy tompontsika fa zava-poana niezaka toy izany rehefa nilaza toy izao momba ny fiangonana izy ary izay potraka tamin'ity vato ity dia ho torotoro fa nazovo no ianjerahany dia ho mongomongo. Mateo 4:20 ahitantsika izany. Ny fahoriana trehanao dia natao fijoroana ho vavolombelona mandrakizay. Amen. Koa manompoa ny tompo ampifaliana fa tsy amin'ny tahotra izay rehetra misakana lalanao dia ho potipotika izany non'ola zainy Jesosy ary tsy diso ny teniny. Amen. Marinamiko izany ary marinaminao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Fandalina izay voalaza dia ao amin'ny Koretiana voalohany 5:10 ka hatramin'ny 5:10 ary Koretiana 5:10 ihany 5:10 Apokalipsy 2:2 sy Romana 2:12 ka hatramin'ny 12 ary vavaka indray ary sika. Ny fitokiko dia ny tompo
tompo jesosy fepiriko dia ny tompo jesosy sy ny teniny mandrakizay sy ny teniny mandrakizay ary lehibe noho ny zavatra rehetra izy ary lehibe noho ny zavatra rehetra izy no manapaka sy manjaka amin'izao tontolo izao izy no manapaka sy manjaka amin'izao rehetra izao ary izao tontolo izao ary izao tontolo izao ary izy no mpanjaka ny voninahitra mandrakizay ary izy no mpanjaka ny voninahitra ho mandrakizay azy any ny voninahitra ho azy any ny sy voninahitra sy ny ny haja haja ary ny tera mandrakizay ny tera mandrakizay any an-danitra sy ety any an-tany an-danitra sy ety an-tany amen ny drafitra ny famakiana baiboly mandritra ny rehetona moa dia marika toko fahaenina dimy voalohany ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo inona no azo atao mba halavitra antsika amin'ny fandresena sy ny fahombiazana aiza no ahafahan'izy ireo manafina antsika any amin'ny efitra maisina indrindra sy ny toerana avy indrindra ve tsy maninona na aiza na aiza ka tsao mivahaolana aingana mba hitondra fanivanana liana amin'ny fiainanao andao hiaraka idiran'andriamanitra eny amin'ny Christ Embassy Impact Center ankasina 67 hectare eo amin'ny rond-point amin'ny lalam-baovao ivilany amin'ny kanjamaky Andotapenaka na antsoiny larina 34 41 122 89 32 74 856 61 34 81 692 62 Christ Embassy meolanja ny fiainanao